Faly miarabantsika rehetrarehetra tonga soa ato amin'ny efitrano dia faly miaraban'ny mpijery izao olona tsara izao ihany koa. Firak'Andrianary no anarako tanora mijery anatin'ny asa sosialy sy tontolo fandraharana, mbola mandranty fianarana ao amin'ny sy agroalimentaire zany. Vahaolana maharitra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, izay no lohahevitra ho atolotro ho anareo anio. Ny tanjona dia ny hoe ampena ny tahan'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Mialohan'izay nefa dia tsara raha tokony ho fantarintsika ny atao hoe tsy fanjarian-tsakafo izany. Ny tsy fanjarian-tsakafo dia faritana ho tsy fahampian'ny sakafo amin'ny lafiny kalitao sy habetsahana, eo ihany koa mety fioaram-pefy ary tsy fandanjalanjana ny sakafo hohanina izay tokony ilain'ny vatana izany. Ohatra ny ahoana ny olona, indrindra ny zaza iray no atao hoe mety hoe tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha ny zaza latsaky ny 5 taona no resahana dia tsy ampy lanja ao aorianan'ny fahaterahana zany. Izany hoe latsaky ny roa kilao faingo 5 na mety mian-danja ihany izy raha mahatratran'izay lanjan'izay, ary ihany koa mety tratran'ny fahatavera tsy mifanaraka amin'ny taonany. Raha i Madagasikara no jerena dia 770 isan-jaton'ny ankizy na iray amin'ny zaza roa dia voan'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo. Raha 270 isan-jato izany talohan'ny valareretana Covid-19. 8 isan-jato ny ankizy no hiaran'ny fanjarian-tsakafo mahery vaika ary atahorana indrindra ho faty. Izay tara marika izay no hipetrahan'ny Madagasikara eo amin'ny laharana faha-4 maneran-tany raha ny tsy fanjarian-tsakafo no jerena. Inona no mety ho antony? Misy antony maromaro izay mety hahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny fahantrana fandraika amin'ny fikorontanana ara-toe-karena, ny tsy fahampian'ny otrikaina hohaniny toy ny vitamine A, ny mineraly toy ny iode, ny vy ary ny protéine. Eo ihany koa mety fifanolanana eo amin'ny rafim-pitantanana ara-tsosialy sy ara-politika. Eo ihany koa mety tsy fahampian'ny fiantohana ara-tsakafo ao amin'ny fianakaviana izay tsy afaka mamokatra ary mety tsy ampy koa ny fampinonana ny zaza. Inona no mety ho loza ateraky ny tsy fanjarian-tsakafo? Mety mahatonga ny hatavezana be loatra ka miteraka aretina samihafa toy ny diabeta, ny fiakaran'ny tosidra, ny cholestérol avo sy ny sisa. Eo ihany koa mety tsy ampy fivelarana ara-tsaina, indrindra fa ara-batana ny ankizy. Mety hiteraka mosary ihany koa izany sy tsy fanjam-pahalemana ary mety hiakatra ny tahan'ny fahafatesana ao anatin'ny firenena anankiray. Inona ary izany ny vahaolana afaka roso? Anisan'izany izay ao amin'ny eto Madagasikara dia ny hoe fametrahana toeram-piofanana matianina ahafahany manentana an'ireny ampinoany ny zanany. Eo ihany koa ny ahafahana mampianatra ny fomba fikarakarana sy fandrahoana sakafo mba tsy ho very ny otrikaina izay tondra hery sy fahasalamana. Eo ihany koa ny ahafahana mampianatra ny fomba fisafidianana sakafo tsara hohanina araka ny vanim-potoana isiany ny vokatra. Ary ny farany dia hoe ny fomba fanodinana sakafo amin'izay vokatra misy eny an-toerana mba hiarovana ny vokatra miangona be loatra tsy ho simba rehefa betsaka. Ny vahaolana faharoa dia ny fanamafisana sy fanitarana fiahiana ara-tsosialy mba hiatohan'ny fahazoana sakafo, indrindra ho an'ny fianakaviana tsy afaka mamokatra. Ary ny farany dia ny fananganana orinasa-mpanodina sakafo feno otrikaina sy ara-pahasalamana, aliment thérapeutique, ka aparitaka eny anivon'ny sekoly ny toeram-pitsaboana na ny CSP2, ny vokatra voahodin'ny orinasa zany. Inona ary ny azo ametinana? Ny azo ametinana dia hoe tsy vitan'ny olon-tokana na fikabanana iray ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, fa isika rehetra miaraka mihitsy no mahavita izany, ka ny lohalarana amin'izany dia ny tompona andraikitra-bony izay misahana ny mponina zany. Mila fotoana, mila fitiavana ary mila fifanampiana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mba ho tratran'ny tanjona dia ny hoe ho foana tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, hisitraka sakafo ara-pahasalamana ny olona rehetra ary mba haleo tena ara-tsakafo ny malagasy. Dia izay no anjara fampizarako anareo aniny. Mankasitraka tompoko.